Ampifaliana trany rehavana malalina sontsika miona toy izao fa mpizara mofinaina miainy ten'Andriamanitra ihany koa afantarantsika sitrapon'Andriamanitra fa isika dia olona nantsoin'Andriamanitra. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy Tompontsika. Amen. Alarobia 7 Jolay 2022 banjina lohateny manao hoe olom-bo antso ny mpino. Andeha ry havana sy dera sy akalaza amin'ny voninahitrin'Andriamanitra isika. Andeha misaoran'i Jehovah ianareo rehetra mpanompon'i Jehovah izay mitoetra aloha ny Jehovah. Manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina ka misaoran'i Jehovah sy hitano avy any zinany Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Yeah.
ivavaka isika. Andriamanitra mampianatra ny fahaiza-miaina ianao ary velona mandrakizay ka mitondra fahavelomanao anay koa satria mahisy malala ny zavatra rehetra. Dera sy mankalaza ary hoe voninahitra narinao zahay Tompo, tsy tanteraka izay ka manatinao ampanetretena mamonjah fo aminay vonoa ny fahadisoanay no niavitra nentin'i Jesosy anay teo amin'ny andro fijaliana. Tompo, hamakisehan'ny nofinay izay dia tario amin'ny fananao masina mba mantarina ny sitraponao fa miantso olona ianao. Aoky tombo ny finoanainao ilay masina. Minaran'i Jesosy tomponay novanay izany vavaka izany. Amen. Ny nofinainao antsika amin'ny unité Havana Malala dia hitanao amin'ny epistily voalohany sorata amin'ny Petera. Petera voalohany toko 2 ka ny 9:20 ka hatramin'ny 5:20. Mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Ianareo mpanompo, manekeny tomponareo amin'ny fatahorana rehetra, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany fa ny saro-po koa. Fa izao nakasitrahana raha misy olona mitondra lahelo ka mandefitra ny tsy marina noho ny fietreretana ny amin'Andriamanitra. Fa inona ny laza raha tahiny kapohana noho ny fahadisoana ianareo ka mandefitra amin'izany? Fa raha tahiny manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra, dia izany ny sitrak'Andriamanitra. Fa ho amin'izany no nentsoina anareo, fa Kristy azy efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny dia, izay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Raha notevatevaina izy dia tsy mba nanevateva, raha nijaly dia tsy nandrahona fa nanolotra ny adiny ho amin'ny mpitsara marina. Ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambony hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona amin'ny fahamarinana, ary nidekapoka tamin'ny nasitranana anareo. Fa efa nanito ny ondry ianareo, nefa ankehitriny dia efa miverina ho an'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahy ianareo. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Raha Malala, ao aminao ny fiadanana moa avy amin'ny Jesosy Kristy ilay niantso antsika rehetra. Mofinainao antsika io no vakina tamintsika teo. Petera voalohany toko 2:20-20. Epistily nosorata amin'ny Petera mampirisika mba hadio fitondran-tena amin'ny olona rehetra sy filazana ny mety ataon'ny mpianakavy. Ny olom-bo antson'i Kristy rehefa miatrika aty dia mandefitra ny tsirariny. Zany rehefa mandefitra ny tsirariny. Fa raha tahiny manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra, ny 20. Taomina ny mpanompo mba anaiky ny tompony, tsy ny tompony malemy fanahy ihany fa ny saro-po ihany koa. Ny fanekena andefitra manona ny tsirariny ataon'ny tompony ny fandeferina takiny eto. Arak'izany dia amin'ny alalan'ny fahaizan'ny olom-bo antso mandefitra ny tsirariny atao aminy no mahatonga an'Andriamanitra ankasitraka azy. Zava-poana eo anatren'Andriamanitra ny fitondrana lahelo amin'ny fanaovana ny tsy marina. Mila mianatra mandefitra ny tsirariny ny mpino izay voantso amin'ny Kristy. Raha te azo sitraka avy amin'Andriamanitra izy. Ampandiny teny izany rehefa. Nefa koa azontsika mezaka hoe ahoana natanterahana an'izany. Ny olom-bo antso i Kristy rehefa miatrika aty dia zao koa mitondra ny fahoriana ao amin'ny tompo. Mitondra ny fahoriana ao amin'ny tompo. Hoy ny 7:20. Raha nijaly dia tsy nandrahona fa nanolotra ny adiny ho amin'ny mpitsara marina. Fianarana avy nanome ny soratra masina ho an'ny mpino maneran-tany eto, manoloana ny fahoriana miatra aminy. Tsy ny amaly ny mpampahory akory no atao fa ny hitodika amin'ilay mpitsara. Modely amin'izany nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny fahoriana niatra taminy. Na dia tsy meloka azy izy dia nampahoriana, tevatevaina, kanefa tsy namaly fa mitondra ny fahoriana tamin'Andriamanitra. Noho izany, amin'ny fahoriana heretanao no fanaovana ny marina, aza manantena hery hafa fa mitodia amin'ilay mpitsara izao tontolo izao dia Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Zany ry havana, zany nataon'Andriamanitra. Zany ny olom-bo antson'i Kristy rehefa miatrika aty. Raisy zany, didinio ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha vavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina ny meno anay izay milaza fa ny olom-bo antson'i Kristy rehefa miatrika aty dia mandefitra ny tsirariny ary mitondra ny fahoriana amin'ny tompo.
misaotra tompony fa elehibe ho anay sy finoana ho anay ny andraisanay izany. Mivavaka aminao izahay rehetra hiasika ny synody lehibe ataon'ny faradofay izahay mba hivonona tsara. Tompo, sandro eo mararika omenao fanampianana ao amin'ny fanasitrana. Mpanasitrana mahindrindra ianao, ko atao ahy miasa fitsaboana, ampirezinao izay azony manjo ary vonjeo ny maresokola ary sahira. Jonjovanao eo any am-pigajana koa. Tavia fiazakazanay amin'ny asa manjara, amin'ny fianarana, ny tokantrano ary ny fikasanay tsara rehetra. Nivavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay efa nampiandrina koa ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra, ao masina ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etsy an-tany ho tahaky ny min-danitra. Meo ny anio izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikray tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana riavana ny tsodrana tolotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza manana inona fa aoka ny fiavahana sy ny fona mba fisaorana no entinao manambara fangatahana amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiary ny fonareo sy ny hevitra reo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.